Malagasy toboko vavy ny elany tsirimin'ny elatra hono no elaran'ny fahamendrehana mendrika ho tsarovana tokoa ny vaninandro tahaka izao koa eto indrindra ny vovonana ivantanan'ny taratra anome asina ny vanin-tantaram-pirenena izay tsy fanadino mihitsy tsy hafa izany fa Andriamatoa filohan'ny tetezamita atolotra anao ampanajana toboko ny fitenenana. Aito foany Kristy iny hira nataonareo tao iny tena hira mamelona amin'ny fanahy rehefa anatin'ny ankiviana mino aniriny dia mitraka ny tena ary mijoratra aminy. Hira mahafinaritra ary tiako fantatrareo ary tiako zarainareo namana rehetrarehetra rehefa tonga ny fotoana mba makivokivy ianao satria olombelona ihany ny tena dia eno iny hira iny fa hitanao fa misy hazavana ary misy fitoniana ao anatin'ny fo sy ao anatin'ny saina rehefa mino sy mino an'ireny hira ireny. Kristy dia eo foana mandrakariva mitarika ny lalantsika manazava ny lalantsika ary izay hira izay ihany koa no zareko aminareo namana rehetrarehetra izay namoy zanaka mpiray-tam-po vady mba tsokivy satria mbola manana Kristy itsika. Marina sa tsy marina ianareo? Ny teny napetratsika amin'ny ty androandroany ity dia milaza ny hoe miredareda hatrany ny afo ny fitiavan-tanindrazana ao am-potsika. Velona mandrakizay ireo namoy eny tamin'ny 7 febroary 2021 ary izany no mbola mampijoro antsika hatramin'izao. Tsy tsapan'ireo tompon'andraikitra tsy nitolona nilanjana zany tolona zany. Fiara-mitantana tokoa mantsy misy androany ary betsaka ireo miara-mitantana ny firenena tompon'andraikitra napetraky ny taratasy sy ny tondrozotra fa tsy mahafantatra ny lanja na ny valeur raha ozy izy ny teny vahiny an'izany tolona zany. 7 febroary ny daty androany. Lazaiko anareo fa vao avy tany Amerika ny tenako nandalo tao Frantsa ary tonga tany amin'ny seranam-piaramanidina tonga dia mivatana teto androany. Ny antony dia tsy misy asakana antenako ho tonga eto amin'ity toerana ity na sarotra na viza na reraka ny tenako satria manana lanja lehibe amiko loatra ny tolona nataontsika sy anareo rehetra manatrika eto tompolasy tompoko vavy. Rehefa misy ny fotoana ny fanomezana dia tokony ajana izany. Ny tolona isika mba niady ho amin'ny fanovana. Misy fotoana teto nomena ny vahoaka malagasy dia ny daty ny fahavalony izay tokony hanatotosana ny fividianana eto amin'ny firenena. Tsy fotoana nomena ny filohan'ny tetezamita io fa daty ny fanarahany rehetra sy izay manaiky ny tsy nitsindrino ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Dia gaga ny tenako ka tany ivelany ihany nareo hoe mihemotra ho ny fividianana président. Amiko manokana tsy fanajana ny vahoaka malagasy izany. Matoa ianao manome fotoana ny vahoaka malagasy tokony manaja. Ny feany dia tsapako ary mieritreritra lalina hoe tsy fantatra ireo tompon'andraikitra maromaro milanja an'izany tolona natao teto amin'ny firenena izany. Tsy sapan'izy ireo nanomezana ny ray, nanomezana zanaka, nanomezana rahalahy, nanomezana anabavy ary ny takaitra izay hoentintsika tsirairay avy.
Izay no lazaiko hoe raha mbola misy foana ny kajikajy politika, raha mbola misy foana ny fitiavan-tena dia ho latsaka lalina ny firenena. Izay indrindra no nahatafavory antsika mianakavy eto Androany satria ny daty ny 7 febroary dia daty tsy azo adinoina. Efa tena aty aoriana tokoa mantsy dia indreto mbola tafavory eto amin'ity toerana ity indray isika mianakavy mba iray fo sy fanahy ho fahatsiarovana ireo havana sy namana rehetra lavo sy namono egny teto amin'ity toerana ity. Ary koa mba ampahery ho anareo rehetra izay naratra ka mbola mitondra takaitra tsy fidiny taoriana ny tifitra vararaka nahazo anareo teto io. Fa tsy ny teto Ambotsotra ihany, fa tsy azo adinoina ihany koa ny mpiray-tanindrazana ny rambona rehetra tany Ambositra sy tany Farafangana izay fo amintsika ihany koa amin'izao fotoana izao. Ny tolona natao teto dia tsy tolona teto Antananarivo ihany fa tolona nanerana ny nosy satria natsapa nangiry firy ary niandrandra fanovana ny vahoaka malagasy satria dia zanaky ny faritra maro no maty voatifitra teto ary naterina tany amin'ny tany fiaviany tsirairay avy tamin'ireny fotoana ireny. Isaky ny resaka ny 7 febroary isika dia mitamberina hatrany ao an-tsaiko niendrika ireo 27 menada tanora namana lavo teto amin'ity toerana ity ary mbola maneno tsofony hatramin'izao ny fiombasy, ny kikika sy ny antsoansin'ireo naratra sy nangiry firy. Lasa mony tsy mba fanadino indrindra moa fa ny zavatra nitranga teto amin'ity toerana ity izay fihetsika feno abibiana sy mamofady nandatsahana ny rany malagasy mpiray-tanindrazana tsy manatsiny. Tsy azo nasaina ekena intsony ary tsy maintsy anafarana ny taranaka faramandimby izany hoe nisy malagasy ray, malagasy reny nandripaka ny malagasy toy azy ka na inona antony no tsy fitovekevitra dia tsy tokony hisy intsony izany ary tsy tokony hitrangatsony izany toy zavatra izany eto amin'ny firenena. Ry malagasy namako, tsy ho avelantsika ho verivery foana ny ain'ireny rahalahy anabavy zoko sy zandry rehetra ireny, tsy ho atao raraka tany ireny, tsy azo kosehana na hoditsita ny herim-po sy ny fitiavan-tanindrazana izay noentiny malagasy niatrika ny tolona rehetra teto amin'ny firenena. Mametraka fanontaniana tokoa tsika androany hoe firy amin'ny mpanao politika moa no mba tena mana fitiavan-tanindrazana. Firy amin'ny mpanao politika no tena hitsindro sy hijery ny hasoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Raha amin'ireo rehetra milaza sy mitonona fa hilatsaka ho vidinareo dia tsy mahita tompoko.
satria mikatsikatso politika ny fitiavan-tena ary ny sasany aza moa dia tsy mihina mivadika toy ny tanalahy. Na hivarotra ny fanahany aza ka ho filoham-pirenena hisolo ny toerako dia ho ataony. Fa mbola mitohy ny tantara fa tsika koa dia azakivy ianareo. Ianareo namam-pipetra azakivy. Fa tsika dia tsy mba namany resy fa tsy maintsy mandresy. Tsy misy ny mahasolo ny aina. Nefa na izany azy dia efa nisy ny valiny tribunaly izay nametraka ny tokony misy olitra nataony Rozena Vandoza taminareo. Eto dia miteny fa tsy maintsy onerana farak'izay aingana ny olitra izay efa voalaza sy voarakitry ny tribunaly fa tokony ho azonareo na manam-pitolona rehetra na ny naratra na ny namoy ainy zany. Aza malahelo ihany koa ianareo hoe tapitra ny tetezamita tsy milatsaka ny filohan'ny tetezamita dia mety ho kivikivy nareo hoe ahoana moa zany ny mombanay. Raha mbola velonena naina sy eto foana ny tenako dia tsy ianary anareo mandrakariva. Izay indrindra satria le fanampiana satria maro aminareo no tsy afaka miasa itsony ankehitriny, manana klem, tsy afaka mamely teny, tsy afaka mamely ny ankonany. Ka ny fanampiana izay omena anareo dia mahafaly ihany ny teny eto Androany fa tsy tapitra amin'ny tetezamita fa mbola mitohy mandritra ny 5 taona topokilasy topovato. Zany no misaotra anareo ary za tsy anaranareo mandrakariva. Ny andro androany dia anamafisana ny antso avo efa natao tamin'ny mpanao politika tsy ankanavaka. Diany hoe ampy izay ny fanaovana tsinitsinina ny vahoaka, ampy izay ny fanaovana ny fitiavan-tena diso tafahoatra, ary ampy izay mikajikajy politika isan-karazany amin'ny tanana ny vahoaka malagasy. Ajanony io mikajikajy politika mety ampidi-doza any firenena io. Satria izany zavatra izany dia milaza eto Androany ary adidiko ny mampafantatra antsika. Fa raha tsy mitandrina isika dia hikorotana hatrany ny firenena. Izany indrindra no anisan'ny antony nandraisako ny fanapahan-kevitra mba hialana amin'ny mety fifandonany samy malagasy. Nandefitra aho ary nanao sorona ny tenako mba tsy hisian'ny raha latsaka intsony eto Madagasikara satria fantatro fa misy ny mikolokolony sy hovonona ny ampiadiny samy malagasy ka hisian'ny raha latsaka indray eto amin'ny firenena. Mba azonareo an-tsaina ve hoe misy malagasy tamin'ny tombohan'ity Kristy no miantso miaramila vahiny hoe andao tafihany Madagasikara. Zay le teneniko hoe io fitiavam-pahefana diso tafahoatra io
dia nahamoana amin'ny tanindrazana azy dia vonona noho izany ny sasany. Ny tenako dia ny zava-dehibe dia ny fijerevana ny masoan'ny Madagasikara. Ary raha mbola Andry Rajoelina foana ny Andry Rajoelina dia anakana an'izany raha latsaka eto amin'ny firenena izany. Manao sorona ny tenako mba hanomezana ohatra ny mpanao politika fa misy zavatra lehibe mihoatra lavitra ny fahefana dia ny fitiavan-tanindrazana ary anapofoky ihany koa fa tsy ny fitiavan-tena na ny fitiavan-tseza na ny fitiavam-pahefana izany rehetra izany koa sanatria no tokony libaiko ny mpanao politika na koa ny bahana fa kosa tokony fitiavana ny firenena, ny fitiavana ary ny fitandrovana ny firaisan-kina ny vahoaka malagasy ary koa ny fiarovana ny ain'ny malagasy. Miantso ny mpanao politika aho mba andiny tena lalina. Manome ohatra ny tenako mba tsy ho tafiditra ao anatin'ny velam-pandriky ny ady an-trano isika sy indrindra mba hitandrovana ny firaisan-kina-pirenena. Ry Malagasy namako, efa nolazaiko ombinombiny fa sarotra ny lalana izay nosoritantsika nakany amin'ny fanovana. Betsaka ireo nialan-daharana sy namadika ny tolona. Vitsy ireo nandefina ivoho ary koa ireo mpamosavy malemy ka ny ao an-trano ihany no asiany zalahy. Ary misy dia misy ireo mikasa ny anapotika sy andrava tanteraka ny tolona. Tsy anake izany isika. Ijoro isika ary mbola ijoro hatrany. Tsy miala ary tsy hiala mihitsy ny foto-kevitra rehetra ny ijoroana sy miarahana nanomboka teny amin'ny kanja ny 13 Mey isika. Tsy fahatsiarovana fotsiny mahavolo antsika eto androany fa tena fanamafisana ny tolona izay nandatsahany ireo maritiorany rano. Mbola tena ao anatin'ny tolona isika ary mitohy izany tolona izany. Tsy kivy isika na dia maro azy ireo mpamingana sy mpisopatra. Manana adidy aho, manana adidy ianao ary manana adidy isika manoloana izany. Ary ny adidy dia tsy an'olon-tokana fa antsika rehetra. Tsy maintsy mitraka isika lavitry ny ankiviana. Ijoro isika anohitra ireo izay mihevitra fa ny vahoaka malagasy dia toy ny zaza ka azo reberebena ary tsy anankisony isika mbola anakorontanana an'ity firenena ity. Ny hafatra tiako apetraka aminareo namana rehetra dia io alilanareo hatramin'ny tenako. Iambina sy tsy isian'ny famonoana ny samy malagasy intsony. Eo anilanareo hatramin'ny tenako. Iambina sy tsy isian'ny mpanao politika hamitaka antsika intsony. Ary eo anilanareo hatramin'ny tenako. Iambina sy tsy isian'ny mpanao politika hamitaka antsika intsony. Ary eo anilanareo hatramin'ny tenako. Iambina sy tsy isian'ny mpanao politika hamitaka antsika intsony. Ary eo anilanareo hatramin'ny tenako. Iambina sy tsy isian'ny mpanao politika hamitaka antsika intsony.
tsisy ny fitiavam-pahefana tsisy tafahoatra ka hikorotana hatrany ny fiainan'ny malagasy. Eo an'anareo hatrany ny tenako. Amelona mandrakarivo ny ampom-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana izay efa mifamatorantsika ary tsy maintsy ifamatorantsika hatrany. Ary izany indrindra no ilazaiko aminareo namana rehetra fa mbola mitony lalantsika fa tsy tapitra akory. Tsy mbola namadika anareo aho, tsy namadika anareo ary tsy hamadika anareo na oviana na oviana. Ny tsara hatrany no ifampiavatsika satria ny tsara dia tsy ho resy ny ratsy mandrakizay ary ny hazavana dia tsy ho resy ny aizina mandrakizay. Efa nilaza hoe tamin'ny herintaona dia mbola averiko eto ihany ny zavatra nolazaiko sy ny fean'ny zavatra nolazaiko tamin'ny herintaona. Teny hoe raha mbola misy foana ny fitiavan-tena ny mpanao politika hifikitra amin'ny fitondrana dia hisy hatrany ny rahalatsaka. Raha mbola misy foana ny fitiavana fahefana tafahoatra dia hikorotana hatrany ny fiainan'ny malagasy. Raha mbola misy foana ny fampiasana fitaovam-piadiana mahery-vaika amin'ny vahoaka tsy manatsiny dia hisy hatrany ary hitonga hatrany ny isan'ireo tsy manatsiny ho faty. Ka hoy isika hoe ampy izay ny fitiavan-tena tafahoatra, ampy izay ny fitiavam-pahefana, ampy izay ny fantatranja noho ny fitiavam-pahefana, ampy izay ny fanitsakitsahana ny vahoaka malagasy. Ifanometanana isika hiara iroso ary hiaraka tsy maintsy mbola hiaraka hanavitra n'ity firenena ity. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.